Ny resaka fisolokiana moa dia vehivavy efa nigadra nisy loky 10 tapitrisa indray. Vehivavy iray no saron'ny police économique tetsy Anosy noho ny raha fisolokiana vola mitentina 10 tapitrisa ariary raha ny voalazany vaovao. Fianakaviana miisa 3 hatreto ny fantatra fa voafitany rehefa nampananteneny fa afaka mampiditra azy ireo hiasa ao amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Araka ny fanadihadiana natao dia voalaza fa mpamerikeloka ity tovovavy voarohorohy ity. Efa nigadra 5 taona izy noho ny raha mitovy amin'izao raha izao. Ministra teo aloha Ramatoa Maître Hanitra Modia nisaotra ny ao ambony, nisaotra ihany koa sy nankasitraka ny filohan'ny fanavaozan'ny repoblika izay naneny sy nametraka ny fahatokisana taminy ny tantana ny ministeram-panjakana misahana ny fanavaozana. Misaotra indrindra tamin'ny fiaraha-miasa feno finiavana sy fahavitrihana teo aminao sy ireo mpanolotsaina avo ary ny tenako miaraka amin'ireo mpiara-miasa rehetra. Mankasitraka ny Prime Ministre ihany koa nanolotra ny ianarako teo amin'ny toerako ary nanome fahatokisana tamin'ny asa nataoko. Misaotra tamin'ny fitarihana sy ny trakefa izay nozarainao. Io moa anisan'ny fisaorana sy fankatelemana izay nomeny Ramatoa Maître Hanitra miantefa amin'ireo rehetra izay voalaza teo. Mitovitovy ny zavatra izay lazainy Andriamatoa Kotolela Mahitsamo sy ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakando Christian. Izy ireo moa dia samy milaza fa ao Antananarivo irery ny Madagasikara. Anisan'ny teny izay nambarany Andriamatoa Kotolela Mahitsamo moa dia ny hoe dia ho sakotra be ho ny mahita olo-marina sy tia tanindrazana ka nareo ao amin'ny kilay bombalambo ihany no mitady ka ahoana ianareo no hahita. Nahoana no any amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona araka izay voalazan'ny sokatra masina ao amin'ny Luka 4:24 Nilaza ihany koa ity Andriamatoa ity ny hoe aty amin'ny mpiteny ratsy no misy olo-marina. Ity tompoko ataovy président de la république na prime ministre ary ataovy ministre fa haiko daholo zany zavatra rehetra izany. Mitsangana ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe mahitsy araka izay voalazan'ny asan'ny apôstôly 7:12. Io moa anisan'ny teny izay nambarany Andriamatoa Kotolela Mahitsamo. Etsy ankilany ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga Afakando Christian dia milazany hoe tsy handroso mihitsy Madagasikara raha tsy mipetraka ny rafitra centralisme hoe Afakando Christian. Raha tsy ahivina nefa ity solombavam-bahoaka ity dia anisan'ny manindrahindra mafy ny resaka décentralisation sy ny fédéralisme ka izao indray izy ny ovahevitra. Maro no gaga tamin'ny fanehoan-kevitra izay nataony ity Andriamatoa Afakando Christian ity ka indro izy mitondra fanazavana ny mikasika an'izay. Betsaka ny zavatra izay nambarany anisan'izany ny hoe ianareo ve tsy mahatsikakitra dia ao Antananarivo irery ihany Madagasikara. Rehefa zavatra tsy lanin'ny Antananarivo dia tsy mety ary rehefa zavatra tsy mety amin'ny Antananarivo dia tsy mampandroso ny Madagasikara hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany solombavam-bahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakando Christian. Ndeha moa arantsika kely ny antsipriary mikasika an'izay. Miarabantsika tsirairay moa zany amin'izao fotoana izay eonatsika zao par rapport n'ilay resaka ny fanaovantsika teo amin'ilay tafatafa zay ho ataoko eto. Mety gaga nareo ngambany raha ohatra ka nisy ny publication zay nataoko mahakasika ny toetra raha misy amin'izao fotoana izao. Mifono zavatra maro iny lohahevitra zay soratako iny zay hoe tsy lamina mihitsy ny Madagasikara raha ohatra ka tsy ny rafitra centralisme no iainana eto. Betsaka nareo no nandefa message hoe diso ny zavatra soratanao, hoe tsy tokony io no soratanao fa tokony ho décentralisation. Tsy diso ihany koa nareo raha ohatra ny teny an'izay. Fa tiako fotsiny ny hamoanareo, hanaitranareo par rapport ny situation zay iainantsika amin'izao fotoana izao. Nareo ve tsy mahatsikaritra, tsy mahatsikaritra ve tsika hoe Antananarivo irery ihany io Madagasikara fa ankoatra ny Antananarivo tsy Madagasikara. Olom-boafidy no miteny zao ary mba manana toerana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Mahalala zavatra marina, mahita zavatra maro ary mahatsikaritra inona ny zavatra tena misy amin'ny fotoana izay fampiresantsika zao.
matoa ny soratako izy iny a fantako inona no tiako atongavana dia zay hoe tsy Tananarivo irery io Madagasikara io fa ny faritany rehetra Madagasikara io. Voaboasako angambany ary tsy verenako atao ity video ataoko ity rehefa mazava aminareo zavatra ampitaiko. Misy fandaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia amin'izao fotoana izao tsisy mpanao politika avy any amin'ny faritany rehetrarehetra any, tsisy influenceur ave any amin'ny faritany rehetrarehetra any. Aiza izy amin'izao matoa tsy mivoaka, misy zavatra tsy azony eo. Ny fanenjehana ny fitondrana misy amin'izao, ny fanakorontanana farantampony misy amin'izao tsy tonga ho azy fa manipulation des masses reny, mba tsy atakarantsika hoe inona marina moa zavatra mila tongavana. Nipetraka tao anatin'ny 12 taona ny fitondrana Andry Rajoelina, nanala ny fitondrana izay nataony président Marc Ravalomanana tamin'ny alalan'ny coup d'état. Nijoro ny team nandritra an'izay fotoana zay 12 taona zay fa tsy nahavita nanala any Andry Rajoelina. Ary niaraka tao anatin'ny firaisan-kina zahay sy ny team sy ny antoko maro samy hafa fa tsy nahavita nanala ny Andry Rajoelina sy ny mpiara-dia aminy. Midika zay fa natanjaka fitondrana teo aloha na dia tsy nisy ny fampandrosoana zay nataondrao araka ny nandrasany voaka Malagasy. Ary tsy vitatsika zany, nidina koa reo zandrikely reo koa Génération Z sy ny karazany nanamafy ny tolona ary nisy ny fidinana an-dalambe. Tsy vita aza mandainga zany tsika, tsy vitatsika nanala ny fitondrana taloha teo raha tsy nisy ny fijoroan'ny tafika Malagasy. Zay vao nahafaka ny fitondrany Andry Rajoelina sy ny mpiara-dia aminy. Jadona tsy jadona no nisy teto amin'ny tany sy ny fanjakana nandritran'ireny fotoana ireny. Ao ny gadra, ao ny maty, ao ny simba fiainana, zany no niainantsika. Zao ny zavatra misy amin'izao. Mafy ny déstabilisation misy. Ny napetrako aminareo eto ho fantapoko fantam-pirenena tsy resaka toerana no nampiady anay hatrizay raha nanohitra ny fomba fitondrana zay nisy teto taloha teto dia ny fipetraran'ny rafitra zay maneho fitiavantena. Rafitra zay manosika olombitsy hangorokarena ho mpanan-karena fa ny maro anisa very ao anatin'izay dia tafiditra ao anatiny fantrana. Raha nisy révolution fandimby teto amin'ny tany sy ny fanjakana, mbola tsy nahitantsika espoir izany ary mbola tsisy zavatra tanteraka izany. Ka fotoana zao kiondala nandalovan'ny firenena izao, nefa mbola misy ny olona zany tsy mino fa hoe afaka miova atsika io rehefa iova. Tiako lazaina dia zao mazava ny fanazavana zay nataony filohampanjakana. Ny filoha dia efa nilaza fa tsy maintsy amin'ny farana amin'ny fikanandoam-pirenena na concertation nationale zay isafidianatsika lalam-panorenana iny tolona zay natao teo iny. Zany no zavatra andrasany rehetra. Nefa efa bolana atsika zay. Iza no manakorontana eto? Iza no mpanakorontana eto? Mazava ho azy reny olo ny fitondrana teo aloha zay niala reny. Ireo olo tsy maty voalavan-kibo
zay mbola mifandray amindreo no tompony fanakorontanana am'izao. Dia tsika rehetrarehetra no lalaovina ao anatin'io zavatra io amin'ny alalan'ny famoahana dossier tampana na fanaratsiana ny fitondrana misy am'izao. Za dia tena miteny aminareo za tsy tribaliste ary tsy mirary isiany ady amin'ny sa malagasy. Fa ny zavatra misy am'izao dia maneho fa hoe tsy mila iroso amin'ny fanovana rafitra atsika, tsy mila iroso amin'ny fanovana atsika matoa mamboly korontana am'izao. Zany 24 mois zany tsy lava, tsy ela zany. Fa nefa zao korontana misy zao zany mazava ho azy tsy atongavatsika amin'izany concertation nationale zany. Zay no mahatonga amin'ny teny hoe tsy ilamina Madagasikara aty raha tsy centralisme no atao eto. Inona ny antony? Za tsy manohana centralisme fa mba tiako lazaina aminareo mazava tsara fa ny olona zay manakorontana eto dia olona mivelona amin'io rafitra centralisme io. Anazy ny radio, anazy ny télévision, anazy ny gazety an-tsoratra, anazy ny vola. Dia izy no manao an'izay manipulation zay. Izy no mamilivily ny opinion publique. Dia nareo very agnatin'izay zavatra zay. Mba hipetrarany centralisme ty itoizany dia le korotana. Tsy manavakavako raha ohatra ka milaza an'izay fa zay ny réalité misy. Satria hatrizay fananan'i Madagasikara, ny arenan'i Madagasikara, ny volan'i Madagasikara dia mipetraka eto amin'ny kapitaly. Rehefa mipetraka eto amin'ny kapitaly io vola io dia efa misy fianakaviana mivelona amin'ny arenan'ny gasy. Misy clan familialy matanjaka migéré an'io fananan'ny malagasy io. Ka raha orava reo androany, orava io rapitso, tsy maintsy manao zay ho afany izy hoentiny amerenana indray mandeha an'io rafitra zay tsy mahasoa antsika. Zay no tiako ho tonga amin'ny sainy malagasy, indrindra ireo faritra tara rehetrarehetra eto Madagasikara. Tananarivo anefa mandroso ahoana moa tsika androany mavita manevatevany colonel Mikaely sy ny fitondrana zay hoentiny, maniratsira azy, manambany azy, manamaivana azy. Tena tsy ngoloitsika ambony ambany izy na amin'ny firazanana na amin'ny fiheviany. Dia gaga zaho zany mahita an'izay fihetsika zay satria raha problème voavavy voalohany teto Madagasikara atao aorianan'ny Elany Andry Rajoelina dia famahanany jiro sy rano teto Antananarivo. Voavaha à 95% ny délestage eto Antananarivo. Mbola tsy mankasitraka ihany. Tena mbola tsy mankasitraka. Ka zay zavatra zay no isariako ny saitsika hoe mijoroa atsika zay tara rehetra, ny faritra tara rehetra eto Madagasikara hiaro an'izao fitondrana misy zao, atongavatsika amin'ny concertation nationale. Zay efa nolazainy hoe eo no ametrahantsika rafitra, isafidianatsika rafitra izorany firenetsika ty. Ka reo taranaky n'olona mivelona amin'io centralisme io tsy anaiky velively, tsy maintsy ampiasa volana izy. Angala ohatra zao alohan'ny amaliako ny colonel zay nanao vidéo tamin'ny maraina colonel Patrick. Anareo mieritreritra zany fa maimaim-poana regny zavatra nataony regny. Aka fotsiny ao amin'ny ministère de santé alohan'ny anohizako amaliako ny colonel Patrick. Ao amin'ny ministère de santé ne mahatonga n'io départementa io tsy mety voavaha hatreto, misy fianakaviana ao, misy société ao, mibahana ary mivelona amin'ny vola antampitrisany maro anatin'ny taona maro ka anisan'ny mifrene ny fahafahany gasy misitraka an'izany fitsaboana na tsy maimaim-poana izy fa misarany ambany dia ambany zany. Ahoana moa io fianakaviana sy société io anaiky mora ho ravaina io rafitra centralisé io.
ho anareo malagasy no resako an'izany tena tsisy fanavakavahana tombotsoany mpagnefefo mpanao politika eto Antananarivo zay mivelona eto ny fisian'ny centralisme tsisy ankoatran'izay ary zay no mahatonga eto raha milaza mahitsy any colonel Patrick amin'ny intervention zay nataony raha oarina amin'ny fahotana ve vitany any Rajoelina sy zavatra misy hitanao amin'izao zay mampitarina anao mitovy ve lanjany io mazava ho azy tsy hitovy satria 9 taona Rajoelina teo 4 mois zao fitondrana zao na vita na maha problème ny Tananarivo nefa zanany nitondra teto nandritra ny 9 taona le olona afaka vahitsika sy ambanibanitsika na vita na maha ny délestage zay nenanareo tetoa tao anaty rehefa bolana aoka tsika ho franc ary aoka tsika tsy tsara velatsy misy nezaka ary misy ihany koa ny tsy mety zay mahatonga ny remaniement io izay olona tsy maharaka tsy navita ny asany amin'ny zavatra takina aminy esorina fa zay navita apetraka eo mitodika aminao manokana colonel Patrick za tsy miharo an'izaniza jenanao tsy mety eto amin'ny firenena eto fa zao mba hoviny anao mba miteny hoe inona ny adalana ataony any Rajoelina teto amin'ity firenena ty mba mamoaka dossier ny any Rajoelina amin'ity firenena ty taorinany fialany teto na izy mbola nitondra na izy fa niala teto tao olona voafetra ihany no resahinao sanandro eto ary raha manaraka ny videonao tsy kitikitianao mihitsy indreo olona zay mamboatra an'ity firenena ty fa olom-baovao miaraka amin'ity fitondrana ty no tenenina isanandro za eto tsy vavolombelon'olona zay manao zavatra tsy mety fa tsika kosa mahafantatra tsy olona iray na tonga ny fialany any Rajoelina teto fa olona maro nitambatra ao ny mpanambola ao ny mpanao politika ao ny mpianatra ao ny malagasy maro anisa na de tsy miteny aza ny sasany fa ny fahitako anao zany mercenaire anao ary mercenaire zay mifandray amin'ny any Rajoelina sy ny firongony ary teneniko mihitsy ny firongony na afaly anareo na tsy afaly anareo satria matoa misy mbola misy sakatsakana ny fanovana misy eto mbola ao nareo ahoana moa tsy afantarako hoe ravan'ny gouvernemanta de iny anao manao video de jour na ravan'io gouvernemanta io iny anao manao video inona nefa nahatonga ny fandravana ny gouvernemanta io nahatonga ny fandravana ny gouvernemanta io dia mbola fitakiny vaoka malagasy indrindra fa ireo zay nametraka ny titolona ty isan'izany zahay hoe raha vao gouvernemanta io satria mbola ao firongony mbola mitondra firongony de inona no mampivoaka anao androany manenjika tsy gouvernemanta ny enjenao fa filoha mihitsy no enjenao fa manino anao tsy manenjika ny premier ministre fa manino anao tsy manenjika nyreo clan Rajoelina reo za eto tsy mahafantatra fa zavatra hita maso observation no razaiko fa any amin'ny colonel Mikaely anao no miantefa fa avelanao premier ministre sy ny ekipany ka zaho eto de milaza aminao mahitsy avelao ny resaka rasisme zogobe anao ny resaka teo hoe resaka merina makaleo tsofina meritreritra an'izany foko 12 tsika eto ary samy manana ny fiaviany manana ny finoany tsy possible mihitsy ny président 12 fa tsy maintsy ray na vaiza io na vaiza io rairay amin'io foko zay misy eto Madagasikara zany tsy problème ny aina tsika zanaka Antananarivo mba tsy lazako hoe foko merina nitondra depuis 2002 jusqu'à 2025 tsisy problème zany teto ary ny fidy ny zanaky ny faritra nametraka ny zanaka Antananarivo tsy problème zany ary androany koa raha miova tantana koa ty firenena ty tsy problème amiko zany fa ny na zany ny masarom-piaro ahy ny fanakorontananareo atao fanakorontanana inina atao mba tsy atongavana amin'ny concertation nationale ny anoanako ny fitondrana ty anoanako ny président Mikaely
dia ny hitondrany an'izay concertation nationale zay hisafiditsika ny aorinany eo andrasantsika rehefa avy eo hoe izy anao apetraka eo tsy resaka foko na fiaviana na couleur problemony tia firenentsika ity fa ny rafitra dia mba aza manipulena ny vahoaka malagasy atoroy azy ny lala izorantsika ny probleminao personnel aza fangaronao amin'ny raharam-pirenena fa ny rafitra no andrasantsika eto ho an'ny taranaka mamparatsika fa tsy olona dia aza manavakavaka ihany koa fa natao ny Andriamanitra atsika hipetraka amin'ity nosy ty ato fananatsika tia dia anjarantsika mikolokolo azy aza toroana vilana fa mahafantatra ao miteny eto zao mahafantatra ao inona ny domination misy eo anivon'ny ministera inona ny domination misy eo anivon'ny présidence mbola misy an'ireny zavatra tsy milamina tsy mifanaraka ny zavatra takitsika ary zay mahatonga an'io remaniement io hanitsitsika hanao fomba rehetra ahafahan'ireo olona zay nanao zavatra tsy mety amin'ny firenena miala tsy mitantana an'ity firenena ty tanjona zany iarahantsika fa maninona tsy toanatsika fa hitady ve tsika hokorotantsika dia iverina tsika rehefa avy eo amin'ilay fomba fitantanana taloha efa natao zany tamin'ny 2002 efa nitsangana ny province autonome izy any nandrava azy rava izy ary tsy verina izy zatreto tonga 2009 apetraka ny décentralisation effective ny afarany ny verintsika zao zay miresaka aminareo zao solombavambahoaka mahafantatra ary placé amin'ity fitondrana tia mahafantatra ny zavatra mandalo eto tsy vonina zany ny ankamaroan'ny mpanao politika indrindra fa ny politisianina eto Antananarivo hirosoatsika amin'izany état fédéral zany hirosoatsika amin'izany province autonome zany ka zay no mahatonga ny teny teo hoe tsy ilamina ty firenenantsika tia raha tsy ny centralisme mipetraka eto ka anaiky an'izany ve tsika satria zay no tadiavin'ny mpanambola zay no tatavin'ireo olona efa zatra nitsetritra reno any Madagasikara ty fa za tsy mila an'izany ivery koa fa nivoaka malagasy maro anisa koa mba te hiala amin'ny situation zay misy atsika zao ka io lalana anakiroa ihany na tsika mipetraka amin'ny centralisme io zay niainantsika hatrazay nampijaly atsika na tsika miditra fanovana rafitra hafa zay andraindraytsika everitsika fa irosoatsika amin'ny fampanosoana an'ity firenena ty aza zavatra minime no mila diabolizentsika fa mba misy zavatra bevata ve mikatso ve amin'ny firenena eto tsy zavatra mikatso eto mirosotsika zao andrasatsika mila mahandritsika nanana pasiansy tsika sezana andesiny any Rajoel amin'ny fitondrana artiste ndraiky Zara Cuvette nefa neritreritra tsika fa androso tsy nandroso tsika katomoatsika mba fa hitahita hoe io misy zavatra mandeha eo dia korotanina le izy ka sarom-piaro amin'ny teny eto ary vonina hijoro hatramin'ny farany atongavantsika amin'ny concertation eto tsy resaka androm-panjakana rava zany lazaiko aminareo zany dia pare zéro tsika ary tsy matahotra ny tsy ahazo toerana zany raha zany ary tsy mila toerana koa fampilaminana no ady ane nahazahoanay an'ity fitorana ty ary ny ady zay efa nigadra zay niantoka amin'ny fiainanay ary potika nefa tsy mipetraka ka ahoana moa tsy ho sarom-piaro androany ary zavatra ny adivako hatrazay ny resaka décentralisation mba malalaka amin'izay faritany mba mifaninana sa mahafaly anareo tsika hiverina amin'ny hoe vidiny lavany 25 000 kilo kraby tsisy vidiny jirofo kakao kafe volamena gaboraraka pitrandraka maro nefa vokatra mivoaka ivelany tsy hita zany ve mahafaly atsika ny filiera rehetrarehetra potika anarina an'izay no zavatra andrasatsika fa rehefa centralisé pouvoir eo dia dikan'izay zany gaboraraka ohatran'izay foana fitondrana ty firenena ty ka tokony mahasaro-piaro atsika malagasy zay antsika malagasy Tananarivo zany fa mandroso zany fa développé zany tsisy province mitovitovy amin'ny Tananarivo zany raha Tananarivo fa mavita 100 km ny province rehetrarehetra mbola any amin'ny 10 km école partout ny lalana misy ato
tsisy zavatra mahory any orinasa misy ato any amin'ny faritra tsisy an'izany tara any nefa ny arena rehetrarehetra ny vola rehetrarehetra amin'ny ankapobeny raha tsy lazako 90% ny vola rehetrarehetra avy any amin'ny faritra nefa tsisy miverina any zany no zavatra andrasantsika amin'ny fiovan'ny rafitra mba hoe mitantana milimiara ny province anankiray ariary isan'ny province mitantana milimiara ariary ahoana moa tsy ampandroso antsika zany ve tsy ho andrasantsika zany ve tsy tiantsika androany tsika mavita manometsina ny fitondrana eo ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny fitondrana eo aratsiana dia zay remarika anankiray koa ty ny olona mitsangana amin'izao jereo tsara le olona na ny ivelany na eto Madagasikara avy aiza avy Antananarivo eto aoka hitsy zay aza sitriky zay mpanao politika na influenceur avy any ivelany na eto dia avy eto no mikritike mafy any fanjakana fa ny any amin'ny faritra any moa fa zatra foana tolorana dia miandry ka raha anareo matoritory zay ny olona tara rehetrarehetra any amin'ny faritra any tsy midefandra an'izao fitondrana zao ny malagasy rehetrarehetra zay fa diranovana mahantra tsy miaro an'izao fitondrana zao andrasonareo fa ho avy eo artista ndraiky cuvette ndraiky fizarana vary fa tsisy mangarahara zany amin'ity firenena ty tsy voafehy ny Antananarivo zany ty Madagasikara ty fitiavantena ho an'ny politisianina zay mieritreritra fa hoe miainga avy eto Antananarivo ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fahaleovantena amparitra tsirairay no miantoka ny fandrosoana ty firenena ty aza mifanitaka atsika zay no zavatra ampitaiko aminareo ka nahiteninao io kolonely io isan'andro reny zavatra minime reny ny décision goavana de ny isiany deadline de ny isiany tondro zotra efa mivoaka moa izy iny atongavatsika amin'ny concertation nationale ho tafiditra ao daholo ianareo zay nitondra taloha teo reny na talohan'izay na amin'izao satria firenena raha manana ty fa aza korotanina tsy atongavatsika amin'io ny mpanao politika ane mahazo tombony foana na mikorontana ty na milamina ty fa ny sasany ny ankamaroany nylay matanjaka amin'ny mpanao politika dia mieritreritra zao fitondrana gaboraraka no ahafahana mampandroso ny fiainany sy ny fiainam-pianakaviany zany no tadiaviny zany fa tsy fiainany malagasy ka zay zany izy ary mpiray tanorazana namako manoloana ny vidéo zay natao ny kolonely tamaraina teo reny reny dia misy olo maniraka izy andro nanao vizity nivoaka izy ravany gouvernemanta voaka izy haitsika tsara fa misy zavatra tsy nandeha tamin'iny fitondrana taloha teo nandritra n'iny gouvernemanta zay taloha teo raha tsika nahita zany betsaka ny kajikajy politika betsaka misy olona mieritreritra hoe azy ny filoha izy no mandidy ny filoha izy no manao zay teny ataony izy no mametrapetraka olona partout era Madagasikara nisy an'izany tao nisy kajikajy politika zany fa tsy ny zavatra zay mandeha eo zany nafaly any afaka ny kristian fa mangina aho satria fantako hoe ataovinareo ny ataonareo fa any amin'ny concertation tsika mifankahita zaho tsy ho voavidinareo vola mihitsy amin'ny fifidiana rafitra ho an'ny taranaka mampara ny ahy efa iainako zao efa vita anareo moa mafantatra fa tsy maintsy ho tsara fiainan'ny taranaka mampara korapitso taranaka anao raha ohatra ka ratsy ny fondation-ny fanavaozana zay apetraka atsika raha ohatra ka ratsy ny zavatra apetraka atsika anatin'ity fanavaozana ty dia zay misy impact amin'ny zanaka atsika zao amin'ny zafiafitsika zay fanapahakevitra zay ho tonga eo zay no mahatonga ahy zany amin'ny teny anareo hoe ireo olona zay mitady fanakorotana anareo ty amerina antsika anatin'ny centralisme ary raha ohatra ka atsika miverina amin'io mangina media reo tsy miteny reo gazety tsy ahitanao feo fa ianao zay malahelo any amin'ny faritany agny hoe zahay ohatran'ity foana fiainanay zahay ve dia angataka foana isan'andro zay no mahafaly any mpitondra politika zay manoana an'io centralisme fomba hoana moa risy lahatra anay eto région melaky misy pétrole tsy miroro be milanga mbola miampy any nosy Joan de Nova misy gaz eo firene faritra tokony androso indrindra eto Madagasikara farany mahantra indrindra eto Madagasikara dia iketsika zany mandrapoviana tsika neky an'io aza tiatena za miteny anareo na pasoana domy androany tsy problème zany fa ho an'ny taranaka atsika
rafitra raha very rafitra amin'ity tsika miverina io centralisme io zay voiziny sasany misary adala eo reo very tsika za miteny anareo oela koa tsika voisy révolution fa nisy firy moa révolution natao échoué misy ny maty ny gadra atao anatin'ny prison nisy ireo miaramila zay nanohatra nanao ny gadra potika carrière vao tonga atsika am'izao maro ny révolution zay natao fa nitsefitra tia tafita fa raha very am'izao tsika tsy haiko hoe elaela satria tsika zao malalaka afaka miresaka aoka tsika ao anatin'ny fifanajana ifampiresantsika aneho atsika hevitra tsika sarom-piaro tsika amin'ity firenenantsika ty mandalo ny fatanorana zaho mampirisika antsika moka hevitra tsara fa tsy mampirisika atsika hitondra fanakorotanana fa zao afatrako apetrako amin'ny fitoram-panjakana entitra kosa tsika ho fanesorana ny olona zay nahavita zavatra tsy nety amin'ity firenena ty ary fitondrana andreo anivon'ny fitsarana maefa amin'ny eloka zay vitandreo aoka tsy hisy kajikajy ho any antoko na ny olona zay kaiky any filoha mba ho kajikajy hitondra atsika any amin'ny fanavaozana marina hitondra atsika amin'izay fikaonandoam-pirenena zay ho atao tsy ho ela zay zany zavatra tokony hisy hifantoka amin'izay ny fitoram-panjakana aoka ty fifamelana ty fifamelana zay ho an'ny mpanao politika fa tsy ho an'ny malagasy ny mpanao politika na navita tsy mety io mavita mifamela nefa tsy zay ny zavatra andrasantsika apodiko foana teneniko foana hafa ny gadra politika izay noho ny firan-kevitra noho ny fijoroany noho ny fiadivany tombotsoam-bahoaka nampigadra azy hafa ny mpanao politika ny gadra noho ny détournement nataony noho ny zavatra tsy manjary nataony ka zay ngambany mbola hitako hoe mahatonga andreo olona reo mbola placé ary ny olona zay nanao tsy nety mbola miriaria ary mbola mahavita manakorontana raisonareo ny adidy atoloronareo ny fitsarana fantatra daholo ny dossier tsy nety nataondreo amin'ny alatra zay nataondreo amin'ny détournement zay nataondreo aoka ho diovina ty firenena ty ho an'izay olona nanao tsy nety fa zay moa zany zavatra tiako ampitahineto aoka atsika samby ho mailo aoka atsika makafaka tadidionareo tsisy lalana maro ty na miova rafitra na tsy miova rafitra ho an'izay miova rafitra mijoroa miaro any rafitra zay toananao fa zay tetazona an'izao fitondrana vahoaka malagasy namako ry vahoaka malagasy izay pretany razanamiko aoka atsika ho mailo hatrany aoka atsika hijoro hatrany aoka atsika tsy vitan'olona no manipule antsika amin'ny hoavitsika zay andrasantsika hatrazay enganetsika mba ho tody somatsara amin'ny fametrahana gouvernemanta vaovao ary tokony ho sahy ny filohan'ny fanavaozana manala an'izay olona tsy mahomby rehetrarehetra fa tsy tokony hisy influence nizaniza fa hitatsika izy amin'ireny ministra reny no ny asa iza ihany koa no tsy ny asa koa ary antsika rehetrarehetra mivonona amin'izay concertation nationale zay tsy maintsy io ihany no ivoahantsika fa raha sanatrian'ny vava tsy tonga eo tsika dia hifanome tsy ny mianakavy ato tsika fa ny mpanao politika samy manana ny kajikajiny fa ny anay kajikajinay rafitra miova fotsiny zay rafitra miova na décentralisation iny moa zany tsy maintsy hitambarany FDB rehetrarehetra fa ny état fédéral na province autonome za tsy manana choix ankoatran'ireo fa zany centralisme zany fahavalo zany fahavalo ny fampandrosoana zany fitiavantena zany fanambakana zany ka aoka tsy nerin'ny vola no ifehitsika fa ny conviction tsika ny toetsaitsika tsika efa nijaly hatrizay io avelao tsika ho tonga amin'io fanovana rafitra io fa aza manipulen'olo fa manenina tsika zao miteny aminareo zay moa izy tsy torapoa fa tena zavatra tena hitako izy ty lazaiko aminareo ny pouvoir centralisé dia mamelona fianakaviana vitsivitsy antokon'olombitsy mizara ny fananatsika migoka ny arenatsika fa rehefa décentralisé io mahatsaro sambatra atsika rehetrarehetra mba ambony ny fomba fisainatsika tsy mirefarefa amin'ny tanytsika tsy mifanavakavaka atsika fa mampiray antsika itinosy ty ary mampiray antsika koa ny fampandrosoana nyty firenena ty mahatonga atsika mizarazara io dia avy amin'ny tsy fandrosoatsika no ny fanambakana zay ataon'olo vitsy zay izy fa misaotra atsika zay nanaraka sy ny aino an'izay
resadresaka zay ino moa ny resadresaka sy ny hevitra ary ny fanehoan-kevitra izay nambarany solom-bavambahoaka ny mahajanga andriamatoa afakandro kristian betsaka moa ny zavatra izay nambarany teo betsaka ihany koa ny zavatra izay nolazainy fa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana kosa dia nilaza ny fanehoan-keviny toy izao moa ny zavatra izay nambarany ity filoham-pirenena teo aloha ity izay filoham-pirenena anisan'ny mamy ny Antananarivo indrindra zavadoza raha tsy voasolo haingana izay hitantana any Antananarivo hoy ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marc miantso ny hanafianganana ny fanatanterahana ny fifidianana be ny tanàna ny Antananarivo ny antoko timma taorian'ny didina voaka ny filan-kevim-panjakana zavadoza ho an'ny tanàna ny Antananarivo raha vela amin'izao fotsiny ny tanàna hoy Ravalomanana nambaran'ny antoko fa efa vonina hiatrika ny fifidianana izy ireo na oviana no hanatanterahana izany etsy ankilany ihany koa dia manaitra ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ihany koa ny filoha teo aloha manoloana ny filazana ny fisiany gaboraraka ao amin'ny komina taoriana ny sorana ny ben'ny tanàna amperinasa voalaza fa misy halatra sy famoahana entana tsy ara-dalàna ao amin'ny lapan'ny tanàna amin'izao fotoana izao hoy izy reo moa anisan'ny hafatra izay nambarany filoham-pirenena teo aloha andriamatoa Marc Ravalomanana tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanihano hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavy ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy